sy niteneniny nga Rajoely mihitsy tami'y fa efa nisy vahaolana tao ny vidiny malagasy lafo zany ny tsy fitiavanao any président Hery Rajaonarimampianina tsy mendrika ny vahoaka malagasy zay mijaly intafa zay nataonao io tsy tahotra tsy henatra mihitsy anao mitena ny malagasy rehetra ao anatin'izao deuxième mandat zao dia anankitelo ny pilier zay natoky ny capital humain ny industrialisation sy ny bonne gouvernance. Enao dia mpitondra tsy mahay mitantana zany. Kivy tanteraka ny filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena sady solombavam-bahoaka ny Madagasikara sy Tendrandriana Solonyaiko tao aorian'ny fandalovan'ny filoham-pirenena malagasy Andry Nirina Rajoelina tao amin'ny televiziona malagasy na TVM mahakasika ny tafatafa izay nataony tamintsika vahoaka malagasy rehetra omaly alahady 10 volana Novambra 2024. Tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy ireny resaka nataony tamintsika vahoaka ireny raha araky ny nambarany tao anatin'ny direct izay nataony tao amin'ny pejiny manokana tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy androany. Nisy lohahevitra maromaro moa ny resaka nataony filohan'ny Repoblika omaly tao amin'ny TVM na dia somary nivalapatra kely tamin'ny resaka délestage aza ny tafatafa izay natao satria io koa moa no tena anisan'ny olany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Manimba ny fiainan'ny vahoaka na ny fidiram-bola zany sy zavatra maro samihafa. Manoloana n'ity resaka délestage ity moa raha araky ny resaka nataon'ny filohan'ny Rajoelina omaly iny dia hoe efa nanome toromarika ny tenany fa tsy tokony hisy intsony ny fahatapahan'ny jiro. Ny fitondram-panjakana rahateo efa nirotsaka an-tsehatra mihitsy nanao izay azo natao tamin'ny fanampiana tokony atao amin'ny JIRAMA. Mbola tsy nijanona nefa izay fahatapahan'ny jiro izay fa mbola nisy foana na dia efa nidina ifotony aza ny flo. Dia ny tompon'andraikitra eo anivon'ny JIRAMA ihany koa nefa tsisy miteny na ray ary. Somary nampametra-panontaniana ny flo moa ny fomba fiasan'ny JIRAMA hoe iny natao ve sa tena tsy fahaiza miasa. Notsipiny mazava tsara ihany koa fa filohan'ny Repoblika no asany fa tsy mpiasan'ny JIRAMA izy na ihany koa hoe minisitra. Ireo tompon'andraikitra maro voakasika amin'izany no tokony hijeriny hanatanterahana ny baikon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary tokony teny zava-misy marina amin'ny vahoaka malagasy rehetra hoy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Nanome toromarika hoe tsy tokony hisy délestage intsony. Nanome ny engagement amin'ny fitondram-panjakana hoe zao ny fanampiana afaka atao an'ny JIRAMA. Fa naninona tokoa ary mbola nisy ny délestage. Fa maninona ary tsisy ny teny ny tompon'andraikitra. Zany miantso hoe fa maninona mbola misy délestage. Ny zavatra nisy ane dia nisy tsirampony. Inona natao ve? Sa tsy fahaizana miasa? Ny zavatra nataony ny teo amin'ny JIRAMA. Allo azava tsara ny ora zany filohan'ny Repoblika fa tsy mpiasan'ny JIRAMA tsy ministra. Misy tompon'andraikitra mbola tana tohatra maro zany. Rehefa manome toromarika ny filoha dia tokony mijery ny anatanterahana an'izay. Ny zavatra misy ary zany tena konso teneno amin'ny vahoaka marina fa tsisy ny teny. Manoloana n'iny resaka JIRAMA iny dia mazava ny valokafatra avy amin'ny solombavam-bahoaka sady filohan'ny mpanohitra fa efa nisy vahaolana efa ela be tao. Ny tetikasa sahofika sy volobe ihany mahavaha ny olantsika vahoaka malagasy amin'ny fahatapahan'ny jiro sy rano tsy akijanona izay mampijaly antsika io na tiana na tsy tiana. Efa vonona tao daholo ny vola hanatanterahana an'izany na ny orinasa izay handray an-tanana ny asa na ihany koa ireo olona izay hanao an'ilay asa fa indrisy noho ny tsy fitiavan'ny filoha Andry Rajoelina ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina dia tsy nanaiky ny hanao an'izany ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina sy ireo mpiara-miasa aminy. Arak'izany noho ny fankahalana ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina dia nosimbain'ny fitondram-panjakana tantanan'ny filoha Andry Rajoelina ny kontrahany tetikasa sahofika sy volobe. Raha natao anefa izany dia tokony efa vita amin'izao fotoana izao satria 5 taona ny halavan'ny fifanarahana natao tamin'ireto tetikasa reto ary efa 1 taona ny teo ny filoha Andry Rajoelina. Izany hoe efa tany amin'ny mandat voalohan'ny filoha Andry Rajoelina no efa vita ny olana mianjady amintsika vahoaka malagasy amin'ny olan'ny JIRAMA. Tokony efa tapitra efa ela ny olan'ny fahatapahan'ny jiro sy ny rano. Mametra-panontaniana ny filohan'ny mpanohitra arak'izany hoe fa maninona no tsy nitenen'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izany tamin'ny tafatafa izay nataony tamin'ny maly tao amin'ny TVM.
Matotsy miteny zava-misy marina amin'ny vahoaka malagasy rehetra ny filoha Andry Rajoelina dia tsy manana honnêteté politika. Tsy mba mijery ny vahaolana ho an'ny malagasy mihitsy izy fa laozany mandinika ny zava-bitany filoha teo aloha. Amin'izao fijaliantsika izao anefa dia azo lazaina fa ny vidian'ny vahoaka malagasy lafo ny tsy fitiavan'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina hoy Siteny Randrianasolo Niaiko. Ny tena fototra olana eto Madagasikara tompoko dia resaka rano sy resaka lalana ary resaka angofo. Tsy nitenen'i Ngahy Rajoelina mihitsy tamimaly fa efa nisy vahaolana tao. Satria ny solution-tsika na tiana na tsy tiana dia saofoka sy volobe. Vahaolana ngeza be io zavatra io. Fa efa nisy vola tao. Fa efa nisy olona hanao an'ilay asa. Fa efa nisy société hanao an'ilay asa. Fa vitany Ngahy Hery Rajaonarimampianina le izy. Dia tsy nekeny Ngahy Rajoelina sy ny frongony sy ireo conseillers-ny ao misy conseiller-ny vazaha zay izay tena nanimba an'iny contrat iny. Durée de travaux 5 ans. Dikan'izay zany tokony fa vita. Tokony fa tsy nanana olana atsika satria enitaona zao no nitondrany Ngahy Rajoelina. Fa maninona tsy nitenen'i Ngahy Rajoelina? Amiko zany tsy manana an'izany honnêteté politique Ngahy Rajoelina maninona raha mitsotra amin'ny malagasy rehetra. Fa variana izy mitantara ny président teo alohany, mitantara ny zavatra vita sy ny tsy vitany teo aloha, fa tsy jereny hoe ity misy vahaolana ho an'ny malagasy. Ny vidian'ny malagasy lafo zany. Ny tsy fitiavanao an'ny président Hery Rajaonarimampianina. Zay tompoko ny tena olana eto Madagasikara ho fantatsika vahoaka malagasy rehetra. Manarak'izay, mbola mahakasika ny resaka JIRAMA ihany dia nampahafantarin'ny solombavambahoaka Siteny Randrianasolo Niaiko antsika vahoaka malagasy ihany koa fa mbola volantsika vahoaka ihany no andoavana amin'ny volan'ny JIRAMA io. Tsy volan'ny Siteny Randrianasolo Niaiko io na ihany koa volan'ny filoha Andry Rajoelina na hoe volan'ny tale jeneralin'ny JIRAMA fa volantsika vahoaka malagasy. Tsara ho fantatritsika rehetra zany. Dikan'izany, tsy hain'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny nitantana ny volantsika malagasy. Tena azon'ny solombavambahoaka Siteny Randrianasolo Niaiko antoka tanteraka moa zany zavatra nolazainy izany satria tena natsony mihitsy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nohitra an'izany zavatra tenenin'izany raha mahasaha. Ny zavatra anisan'ny andrasan'ity filohan'ny mpanohitra Siteny Randrianasolo Niaiko ity omaly tamin'ny resadresaka nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamintsika vahoaka iny dia ny mba haneken'ny filoham-pirenena fa tena diso izy tamin'ny fanapahan-keviny, nanao fahadisoana izy nanariny tetikasa sahofika sy volobe izay tena mahavatanteraka ny olana jiro sy ny rano. Ao koa fantatsika ary ao koa fantatrao Andriamatoa filoha fa ho fantatsika mazava tsara fa io vola ipevatsika any JIRAMA io dia tsy volako ny Siteny Randrianasolo Niaiko, tsy volan'ny DG JIRAMA, tsy volan'ny filoham-pirenena fa volantsika malagasy. Nefa volantsika malagasy tsy hainy Ngahy Rajoelina nitantana azy. Masahianao miteny manohitra zao zavatra teneniko androany zao fa diso zao zavatra teneniko zao fa avokako ny dossier ny saofoka sy volobe. Zao olana rehetra zao nefa nisy vahaolana e. Maninona tsy sahanao Andriamatoa Andry Rajoelina miteny amin'ny malagasy rehetra niandry anao ao tamimaly. Niandry anao ao tamimaly hoe mba ho tenenao malagasy rehetra fa efa nisy ane vahaolana e. Fa nanao fahadisoana ao nanary an'io vahaolana io. Raha tsy nisy vahaolana dia nekeko. Miezaka isika mianakavy mitady vahaolana. Ny fanampy isika mianakavy mitady vahaolana. Fa vahaolana tompoko fa nisy teo. Masahy miteny ianao fa tsy nisy vahaolana. Ankoatra ny resaka JIRAMA moa dia ny resaka mahakasika ny fitantanan'ny firenena ihany koa ny filoha Andry Rajoelina, ny resaka mahakasika ny 5 taona voalohany izay nitantanany teo ary nanazava ny zavatra izay ho ataony amin'ity 5 taona manaraka ity. Tao anatin'ny mandat voalohany izy dia nametraka fotodrafitrasa izay manakaiky sy ilain'ny vahoaka toy ny sekoly, hôpitaly, CSB2 sy ny sisa sy ny sisa izy. Izay no tena nifantohany tamin'iny 7 taona voalohany iny.
Ato anatin'ity mandat faharoa ity kosa dia hifantoka kokoa amin'ny capital humain ny industrialisation ary ny bonne gouvernance ny politikan'ny filoha Andry Rajoelina. Misy ny fanamby napetraky ny filoha manoloana an'izany dia ny tsy maintsy apetraka ho izy ny fanatsarana ny fiarim-piainan'ny vahoaka malagasy ary tsy maintsy atao izay hanesorana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrano. Tao anatin'ny mandat voalohany tokoa dia nametraka ny présence de l'État. Ny présence de l'État dia ny fametrahana foto-drafitrasa manakaiky vahoaka sy ilain'ny vahoaka. Anisan'izany ny sekoly, ny hôpitaly, ny CSP2 sy ny maro isan-karazany tsy tany seketritsony. Ao anatin'izao deuxième mandat zao dia anankitelo ny pilier izay natokany capital humain, ny industrialisation sy ny bonne gouvernance. Ao anatin'izay zany dia ny zavatra tena apetrakitsika, ny tena fanamby apetrako satria tsapako hoe tsy ampy ny fidiram-bolan'ny malagasy ary ny fanatsarana ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy. Zay zany ny zavatra ho atao sy ho matimatesina tsy maintsy ho apetraka amin'izao tsika amin'ny teny izao. Inona moa no rehefa mivory anaraka tamin'ny Banque mondiale sy ny spécialiste maro samihafa izay nanoro-hevitra hoe inona ny ahafahana manala ny malagasy ao anatin'ny fahantrano, inona ny ahafahantsika manatsara bebe kokoa ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy. Mba ahafahana manatratra an'izany fanamby napetraky ny filoha izany hoe ny anala ny vahoaka malagasy amin'ny fahantrano dia tsy maintsy atao ny fanovana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fambolena sy ny famokarana ary ny tontolo ambanivohitra. Nampahafantariny antsika moa fa anisan'ny firenena mpamokatra vary betsaka indrindra Madagasikara satria laharana fahatelo eto Afrika tsika ka hanampy ny fitondram-panjakana amin'ny fampiakarana ny vokatra eto Madagasikara. Arak'izany dia tsy hisy intsony ny fanafarana ny vary eto Madagasikara fa hanomboka hanondrana amin'izay tsika afaka herintaona sy tapany farafahelany hoy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Ny zavatra ho atao zany dia ny transformation agricole, ny fanovana ny ty firenentsika ty amin'ny alalan'ny fambolena sy ny mpamokarana sy ny tontolo ambanivohitra. Ankehitriny tsika dia tsika no firenena fahatelo mpamokatra vary be indrindra ao aorianan'ny Nigeria sy ny Egypte. Zay no mahatonga antsika zany hoe tena anampy ny fampiakarana ny vokatra eto Madagasikara. Ary efa hita zany taratra ao anatin'ny loi de finance. Tsy hanafatra vary intsony tsika fa hanomboka hanondrana amin'izay afaka herintaona sy tapany raha farafahelany. Zay ny zavatra ho ataontsika. Manaraka izany dia hifantoka misimisy kokoa amin'ny famokarana angovo azo avaozina ihany koa ty fitondram-panjakana ity. Nomariny filoha Andry Rajoelina tsara moa fa tsy hoe vao nanomboka vao izao ty fifantohana amin'ny olana izay iainantsika ankehitriny ity manoloana ny resaka herinaratra fa efa hatrany amin'ny fanombohan'ny mandany. Tonga saina tsara ihany koa ny filoha Andry Rajoelina raha araka ny nambarany fa tsy afaka mamokatra mihitsy tsika raha tsy misy ny famokarana herinaratra eto amintsika. Ary ny asa fampandrosoana fahatelo izay kasain'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina atao dia ny fanaovana ny route du soleil. Ny route du soleil moa efa nataon'ny filoha teo aloha tompoky lahy Didier Ratsiraka, lalana miainga avy any Ambovombe ka hatrany Vohemara ary anisan'ny tetikasa tena miraikitra ao amponin'ny filoha tanteraka ity route du soleil ity raha araka ny nambarany hatrany. Fatoka bebe kokoa amin'ny olana izay iainantsika. Tsy hoe manomboka izao efa talohan'ny début de mandat zany hoe miamokarana angovo azo avozina manerana ny Madagasikara. Tsy afaka mamokatra tsika, tsy afaka mandrositsika raha tsy ampy ny famokarana herinaratra eto amintsika. Ary mifarany fiza zavatra anisany tena hoe miraikitra ao am-poko mihitsy efa nataony ny amiral Didier Ratsiraka io le hoe route du soleil, zany hoe miaingatra aty Ambovombe mandra-patonga any Vohemara. Reny resaka reny nahatonga ny filohan'ny mpanohitra sady solombavam-bahoaka ny Madagasikara sy tendrandriana solonyaiko kivy tanteraka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary nahatonga azy tsy maintsy naneho hevitra, naneho ny fomba fijeriny tamin'ny ny tafatafa nataon'ny filoha Andry Rajoelina tao amin'ny TVM iny.
Nozarainy teboka efatra mazava tsara moa ny zavatra hita ny manoloana ny resaka nataon'ny Filoha Andry Rajoelina iny. Ny voalohany dia tia mioeraoera loatra ny Filoha Andry Rajoelina, izany hoe tia misekoseko te hoderaina lalandava. Nosingany manokana moa sady nimehezany mihitsy ilay zavatra nolazain'ny Filoha teo hoe tsy hanafatra vary avy any ivelany intsony Madagasikara fa aleo tena ara-tsakafo amin'izay, ary tsy maintsy vidy izany ao anatin'ny herintaona sy tapany farafahelany, izany hoe afaka 12 volana. Manofy loatra ity filoham-pirenena antsika ity araka ny fahitany sy teny Randrianasolona ny haiko azy. Be resaka loatra, manao balarora ary milalao ny fiainantsika vahoaka malagasy loatra. Amin'ny fomba ahoana moa no ahasahin'ny Filoha Andry Rajoelina amin'ny teny fa hoe aleo tena ara-tsakafo sika ao anatin'ny fotoana fohy. Resaka fambolena vary no nolazain'ny Filoha teo, kanefa ny olana ray iainan'ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara aza tsy voava dia ny olan'ny rano izany, izay tena ilaina be amin'izany resaka fambolena izany. Izay moa teneniko iny hoe mbola tsy niova io rangahy io dia resaka oeraoera. Ingay Rajoelina Andriamato Filoha président aleo tena ara-tsakafo isika afaka ray taona sasany, afaka 18 mois fefa impiry ianao no niteny an'izany, ary fefa nitondra n'ity firenena ity ianao nandritra n'izay taona zay tsy teneniko tsy teneniko le tetrezabita zay nitondranao fa tamaly ianao dia nasahan'ny teny mihitsy hoe aleo tena ara-tsakafo isika. Resaka agriculture zavatra resahana tao, resaka fambolem-bary no resahanao tao. Zay no zavatra lazainy Ingary Rajoelina hoe dia hoy izy iza hoe manofy io rangahy. Tena lolaovon'ity rangahy ity ambala rora ny fiainany vahoaka malagasy. Amin'ny fomba ahoana ambarao ahy, ambarao ny vahoaka malagasy re tompoko. Ny problema manera Madagasikara raha iresaka fotsiny tsika ny atao hoe agriculture dia resaka rano aza lalaovana ny fiainan'ny malagasy. Faharoa manarak'izay dia mitovy fijery amin'ny mpanaraka fiainam-pirenena maromaro eto Madagasikara sy teny Randrianasolona ny haiko fa tena tsy niomana mihitsy ny filoha mpitondra antsika vahoaka malagasy ankehitriny, tsy niomana mihitsy ny amin'izany fitondrana firenena izany. Tena tsapa tanteraka fa tsy vonina haman'ireo olana misy eto Madagasikara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy niomana satria tsy hananany ity fitondrana ity mihitsy izany atao hoe vision na hoe viny izany, tsy manana fomba fijery lavitra, tsy mahay mitsinjo meloa zavatra mety hitranga eto amin'ny firenena ihany koa. Rehefa mamaha olana dia efa olana kely petatoko eny foana no entina amahana ny olany vahoaka. Rehefa mipotra foana ilay olana izay vao mitady vahaolana mifanaraka amin'izay, vahaolana vonjy maika, ary tsy mba mijery an'izay tena fototry ny olana mihitsy ity fitondram-panjakana ity. Ny antony satria tsy misy programa, tsy misy vina ary tsy nisy fiomanana. Tena tsapa hoe tsy niomana ianao hitondra firenena. Tena tsapa ianao tsy niomana ianao handeha hamaha ny tena problema eto Madagasikara. Ary ity fitondrana ity azoko ambara fa fitondrana tsy manana vision, tsy manana vina, tsy manana jery lavitra, tsy manana fahaizana mitsinjo mialoha ny zavatra hisy mifototry izao olana krizy ara-tsosialy izay iainantsika vahoaka zao. Raha iny resaka nataony Ingary Rajoelina tamin'maly iny tena hita olona tsy niomana zany ianao. Fa rehefa misy problème mihitsy marary ny loha dia paracetamol zay. Fa tsy jerentsika ilay fotony hoe inona marina ny tena problème ao anatiny, inona moa anaran'ity nahatonga an'io température io. Fa rehefa misy ny problème ny rano dia eo anao mitatitra rano, eo anao vao hitady vahaolana, fa tsy nanana an'izay planina zay ianao. Dikan'izay olona tsy niomana. Ny zavatra fahatelo tsapa tao anatin'iny resadresaka iny ihany koa hiatrany sy teny Randrianasolona ny haiko dia tsy mahay mitantana ny Filoha Andry Rajoelina, izany hoe tsy arakarak'ilay resaka hoe pilier noteneniny teo hoe bonne gouvernance fa mifanohitra tanteraka amin'izany no hitany sy teny Randrianasolona ny haiko. Tsy miteniteny fotsiny moa ity solombavam-bahoaka ity raha miteny an'izany fa miaraka amin'ny pirofo.
Ny profo voalohany entiny dia hitantsika mibaribary amin'izao fotoana izao fa na ny olona izay tokony hitantana an'Antananarivo renivohitra amin'izao ara dia tsy voatendry ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Antananarivo amin'io no renivohitry Madagasikara, izany hoe tsy misy mitantana akory Antananarivo amin'izao fotoana izao fa avelo eo fotsiny. Efa niaiky raha teo ihany koa ny filoha Andry Rajoelina fa tena tsy mipetraka tokoa izany gouvernance izany. Na hitatitra solika avy any Toamasina fotsiny aza dia efa tsy vitan'ity gouvernementa ity. Tena tsapako koa tao anatin'ny teny nataonao iny a fa ianao dia mpitondra tsy mahay mitantana zany, tsy manana gouvernance. Profon'izany io fanapahakevitra ataonao capital sika eto Madagasikara na ny hanendry PDS zany a dia tsy vitanao mihitsy avelanao a capital tsy misy mitantana amin'izao fotoana izao. Zany a zavatra hita tao anatin'ny teniny izay nataony Ngay Rajoelina iny a tena le gouvernance tsy misy na ianao raha niaiky hoe tsy mipetraka zany hitatitra ino moa narade hitatitra gazoaly fotsiny fa tsy hainareo ao zay le izy. Ary gouvernance le zany hitantanana firenena zany. Ny teboka fahaefatra farany dia tena hita mibaribary be fa tena tsy mahay mametraka ny zavatra tokony ho lahara-pahamehana mihitsy ity fitondrana ankehitriny ity. Tsy hoe tsy tsara akory ny zavatra nataon'ny filoha Andry Rajoelina hatramin'izay fa kosa mety hoe tsy dia tena mbola ilain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao kosa e. Ohatra, vola be amina miliara no natotona tao anatin'ny fanamboarana ny kianjan'ny Barea, kanefa raha io vola io izao no nampiasaina tany amin'ny resaka angovo sy tany amin'ny resaka ranontany dia mba mety hoe tsy dia mavesatra be mitovy amin'izao iainantsika vahoaka izao ny olana jiro sy rano amin'izao. Mba tsy lany fotoana mandeha matsaka rano sotroina na androna ny vahoaka malagasy na koa hanondrahana zaridaina. Ka amin'ny fomba ahoana izany no ahafahantsika vahoaka mandroso amin'izao fiainana izao? Amin'ny fomba ahoana ny ahafahan'ny Madagasikara androso? Na ny rano aza tsy misy, dia amin'ny fomba ahoana ihany koa no ahafahana milaza hoe andeha hifantoka amin'ny industrialisation Madagasikara fa na ny angovo amin'izany aza tsy hananantsika akory. Fitondrana tsy mahay mametraka ny lahara-pahamehana. Fitondrana tsy mahay mametraka lahara-pahamehana satria zavatra tsy hoe ratsy eto Ngay Andry Rajoelina tsy hoe misy ratsy reny zavatra nataonao reny fa mety zavatra mbola tsy ilain'ny vahoaka malagasy tahaka ny investissement natao tamin'ny sport tena millions de dollars. Raha tsy teny fotsiny ao an'io kiandrany Barea io a kiandrany Mahamasina io a 4 milliards napetrakanao tao. Raha iny vola iny nampiasantsika tamin'ny angovo, nampiasantsika tamin'ny rano, angamba tsy dia raha nanan'olana atsika amin'izao fotoana izao dia tsy tahaka an'izao zavatra hoe mandeha matsaka rano ny vahoaka malagasy mijaly lany fotoana mandeha matsaka rano, mandeha mitady rano sotroiny, rano iandrony, rano izao moa fa efa tenenina hoe fa tsy azo atao ntsony ny manondraka. Tsy menatra mihitsy ianao no miteny tamaly hoe fa efa miainga isika. Amin'ny fomba ahoana ny matofiloha mampiainga antsika? Na ny rano ara tsy misy. Ianao miteny hoe atao industrialisation Madagasikara. Mitady angovana izany. Tsy tahotra tsy henatra mihitsy ianao miteny any malagasy rehetra. Tsotra dia tsotra ny vahaolana ho an'ny solombavambahoaka Afakandro Christian. Tokony mametra-pialana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria tsy misy zavatra vitany. Iaina ny vahoaka malagasy daholo izao fijaliana sy marary rehetra izao. Tsy misy antony tokony hitazomana olona tsy mahavita zavatra toa ny filoha Andry Rajoelina isika, hoy ny solombavambahoaka Afakandro Christian. Tsy niterena ihany koa ny filoha Andry Rajoelina nirotsaka teo fa raha efa fantatra fa ho sarotra ny mitantana firenena dia tsy misy antony tokony nidiran'ny filoha teo amin'ny toerana io fa rehefa tsy mahavita azy dia miala fotsiny. Toy izany ihany koa ny minisitra rehetra, rehefa tsy mahavita mitazona ny andraikitra napetraka teo amin'izy ireo dia tokony miala ihany koa ary izany no mampandroso ny firenena rehetra. Efa hitantsika izao ny olana jiro sy rano fa tapaka lava kanefa tsy mety miala ny minisitra tompon'andraikitra amin'izany. Tsy manana solution ireo ao amin'ny jirama ireo hiatrany ny solombavambahoaka Afakandro Christian
ary tsy volany tsy misy ao amin'ny jirama ao fa ny fangalaram-bola ny tena olana ao. Ka na dia afindrany amin'ny jirama daholo aza ny volan'ny ministera rehetra dia tsy hivaha mihitsy olana io rehefa misy fangalarana foana ao amin'ny jirama. Matoa zao taon'ny teny hoe tokony mametra-pialana ny présidentsika satria tsy nanao raha, satria tsy mahoaka. Mijaly vahoaka, tsy anasa vahoaka. Izao maharary rehetrarehetra zao iainan'ny vahoaka malagasy. Ino moa itazomantsika olo fa tsy mamanga? Tsy possible zany. Tsika tsy miaina mahasoa, tsy menatra antsika. Matoa tsy misy asa amintsika eto, tsy tiandreo tsika. Tsisy fanazavana zany. Efa fantatra fa sarotra ny asa maha-filoham-pirenena. Ino ny piranao? Anao le tsy niteren'olo. Rehefa tsy mahavita miala. Ohatran'izay koa ny ministra koa. Ministra tsy mahavita ny asa miala. Raha filoham-pirenena sahy io tsy miandry ela. Rehefa tsy mahavoa miala, tsy mahavoa miala. Zany fitondrana firenena, ary zany mampandroso andreo firenena mandroso reo. Fa tsy mifanamitamby lava. Problème jiro sy rano zao ministra tsy mety miala. Hidina ifotony aho. Vao maika nanadary délestage ndraiky rano tsisy. Io tsy vitan'ny firenena ifotony. Solution tsy mananareo. Na esoronareo volan'ny fanabeazam-pirenena, zany fagnambanimbaniantsika malagasy. Problème jirama tsy vola no tsisy ao. Fa ao misy fangalaram-bola ao. Fa nampidirinao jiaby volan'ny ministera rehetrarehetra ao. Rehefa misy fangalarana foana. Dia izay indray no mamarana n'ity vidéo ity. Misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Aza adino misabonisa manao j'aime amin'ny vidéo dia amin'ny manaraka indray.